Indray-mbavy eo amin'ny lafiny ara-koltoraly raha ny volana febroary lasa teo no namoaka ny rakikirany vaovao avoziky ny tarika ambosina dia ny fasivy ny volana jona ho avy izao kosa no anatanteraka seho fampahafantarana ity rakikira ity ny tarika etsy amin'ny CCSK Antanimena. Mitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika an'izay ary Beranto. Amin'ny fasivy ny volana jona zao zany amin'ny telora lahady ho andro eo amin'ny CCSK Antanimena zany no iarahana amin'ny tarika ambonina indray anao ny concert de promotion fampisehoana zany filalaovana an-tsehatra n'ireo hira ao anatin'le rakikira vaovao hoe avoziko iny zany dia efa fanaonay ihany moa io zavatra io ny tena marina satria ny rakiranay rehetra efa nandalo tao daholo ihany dia eo zany no atombokay zany ny fampidirana n'ireo hira ireo ao anatin'ny répertoire lalaovina manaraka amin'izay ohatraohatran'izay no endriny mazava ho azy moa zany fa hozarainay zany le fampisehoana e satria teny hoe roa telo fa misy entinay anaovana azy a dia raha teo anatin'ny famerenana tanteraka mihitsy zay zao misy moa fotoana mbola iverenany eto ihany hanazavana tsakansy-davany ny zavatra mbola tokony ho hazavaina fa ny zavatra miseho zany mandritra an'io dia eo ny filalaovana le rakikira ray manontolo ao anatin'le rakikira dia antsehatra dia eo ihany koa nefa nireo hira nitsongatsongainay hoe mba hira taloha ihany koa nahafantarana ny tarika zay mba efa fiarahana hatramin'izay zany miaraka amin'ny mpankafy tokana ihany moa zany ny toerana nanaovana ny tapakila tamin'ity dia amin'ny hektara ka tapaka mba atao mitsangana moa samy manana ny filazany azy dia ny famandria-toerana daholo moa zany nanaovanay azy tamin'ity indray mitoraka ity eo moa le fitarainan'ireo milahatra sy ny manodidina izay rehetrarehetra izay dia mba natao hoe famandria-toerana daholo zany dia raha vao fandany vao mifidy an'le tapakila ianao dia efa anao ny toerana safidianao eo ambonina plan moa zany mazava ho azy izay indrindra no mahatonga le hoe natao tamin'ny fahaefatra amby roapolo ny volana febroary izy io nivoaka le tamin'ny fampisehoana tao amin'ny lampan-kolotsaina iny fa no izahana ho vitaina alohan'ity enimbolana voaloha ity zany le izy satria raha mahalala be le toetra raha mbola tsy haina izy na ho tafakatra sehatra amin'ny tapany ny enimbolana faharoa iny tsy hay be niany le izy fa nandray an'izay fepetra zay hoe ho atao zany fampalalana le rakikira raha teo moa zany izy ity miaraka amin'le vente promotionnelle ihany satria eny amin'ny LGSM Tekno misy ny CT le avoziko io zany amin'ny misy ny fianam-bidy moa zany dia 10 000 ariary dia no izany aloha izany fitaina amin'ity enimbolana voaloha ity hiteo ny amin'ny enimbolana faharoa iny satria misy lalana maromaro eritreretana hitondrana azy fa zay nametrahana azy dia mialoha aty aloha hoe eto aloha tsika izao hiteo ny avy eo dia isaky mamoaka rakikira moa zay no miakatra an'izay amin'ny CCSK Antanimena zay amin'ny seho eo ofisialy moa zany ilazako azy satria misy ihany ny ohatrany hoe seho privé irahana amina sekoly sy ohatr'izany fanaonay ao fa ho an'ny tarika ambondrona manokana zay miseho an-tsehatra ofisialy zay dia isaky manao fampalalana an'le rakikira zay filalaovana azy an-tsehatra ray manontolo dia ao amin'ny CCSK Antanimena manatantara aminay tokoa le toerana zay mahatonga ny hoe ao foana no miainga le fanaovana le rakikira ka manentana antsika rehetrarehetra hiaraka indray amin'ny fasivy ny volana jona amin'ny telora lahady io ny tapakila moa efa ao amin'ny hektara ka tapaka dia ahotsika no mamandrika ny toerana satria famandria-toerana daholo ny rehetrarehetra dia manantena antsika izay rehetrarehetra zany fa dia hiary lalao indray dia hanomboka tantara anankiray vaovao ao anatin'ny rakikira hoe avoziko.